Dinika, fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny Alahady amin'ny 7:00. Dinika. Miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika amin'ny alalan'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra MBS ary amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera isan-karazany amin'ny internet. Ny dokotera Elise Rasolo Fenomanana ny vahintsika ato anatin'ny fandarana, filoha lefitry ny antokotiko Madagasikara ny tenany ary mpahay tekoarena ihany koa sy nandalina momba ny tetim-pivoarana satria niofana teny amin'ny Matepa eny Ivandro moa io dokotera niofana mikasika an'izay toekarena sy tetim-pivoarana izay izy dia ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny tontolo ara-toekarena ny tontolo politika izany no fakafakaitsika atao anatin'ny atsasakadina ny latsaka kely eo miarabanao dokotera tonga sy eto amin'ny MBS indray. Miarabany Joël dia miaraba ihany koa ny manaraka ny MBS miaraka vahoaka malagasy tratran'ny titaona roapolo sy roa arivo ty ary mindrary fahombiazana sy fahasalamana mandritra ny taona roapolo sy roa arivo izay atao hoe mbola tsy tara moa tsika zany zao mbola ao anatin'ny volana février mbola azo atao tsara ny fifampiarabana sy ny firaritsoa. Anomboantsika ny adevitra avy hatrany dokotera Elise feno herintaona mahery kely moa zany mahery n'andro vitsivitsy zao nitondran'ny fitondrana vaovao eto Madagasikara misy karazana bilan azonao faritana avy eo tao anatin'izay fehim-potoana izay vao nitsangana raha teo koa ny gouvernement vaovao voaka ny teti-bola-mpanjakana amina mpandalina resaka tekoarenanao. Ya vaovao tokoa ny taona rehefa herintaona mahery zay no mipetrahan'ny fanjakana fitondrana vaovao ty ny azo atao aloha zany dia mbola tsy hita soritra hoe makaizitsika zao satria miletika ny toe-karena ary eo fampanantenana zay lazaina tamin'ny fampelezan-kevitra ireny dia tsy hita mazava hoe makaiza fa raha tsy zany pirofo manaraka zany dia hoe efa nanova ekipa zany zao tao anatin'ny herintaona ny fanjakana dikan'izay dia tsy maro toerana zany ny fiainam-bahoaka ary tsy mahita ny lalaka-le ny fitondrana satria manova ekipa zay zany dikan'izay tsy mahomby tsy ny olona tao anatiny hoe tsy mahay na izy fitondrana moa milaza an'izay fa lay linina direktiva zay mipetraka avy any ambony mihitsy hoe inona no atao dia ho aizitsika zay zany no tsy mipetraka ka re teknisianina zany atao hoe minisitra sy miaraka amin'ny rehetra dia teknisianina ireo mpanatanteraka zay sorodalana tokony hipetraka hatrany amin'ny voalohany fa ny tena olana dia zay le hoe tsy mahay mametraka lay lara-pahamena zany hoe le tena filan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao dia ninona moa zany fa ny sakafo aloha 42% tsika voalaza ireny voanjana ny manerana ny nosiny hoe zaza tsy ampy sakafo latsaky ny 5 taona larana fahaefatra tsika amin'ny tsy fanjari-tsakafo manerana an'izao tontolo amin'le larana fahaefatra ratsy fa tsy le hoe fahaefatra farany dikan'izay sakafo zany tena olana tsika manaraka zany ny fampianarana manaraka zany ny asa zay tanora be dia be misy hoe firy hetsy firy tapitrisa any amin'ny 42% tsy ny taux de chômage tsika manerana ny nosy tanora nefa betsaka na navita fianarana tsy navita tonga taona hiasa zany tsy misy asa tao dia eo any koa fitanga ny vidim-piainana zay mahatsapa tsika tato ato zany fa nanomboka tamin'ny volana novambra desambra iny hatramin'izao miakatra avokoa ny vidin'entana rehetra dia hitatsika moa zany fa eo ihany koa ny fitangan'ny vola vahiny zany mihoatra vola malagasy ary dia mbola izay nidirako amin'le teti-bola hoe rehefa nijerena zany satria ny taona vaovao mipetraka ny teti-bola vaovao zay natao hoe letrezana ihany koa ny nandaniana azy tao amin'ny ny antetsylany teo amin'ny anteny merarotota fa nivoaka ordonnance ka rehefa jerena ao na izy fanjakana ary zany dia nanao hoe hiakatra enina isan-jato amin'ity taona ity zany ny fitangany vidim-piainana raha ohatra ka lazaina fa notratrarina dia hoe 5 isan-jato ny fitombony arikarena faobe ny tamin'ny herintaona nefa dia 5,1 lazaina fa tanjona fitombony fiarikarena faobe dia nefa 4,7 nitratra zany hoe io le 5,5 io dia mety tsy ho tratra ihany koa
satria eo zany ny zavatra faomafao ny climat hitantsika ny rano be sy ny isan-karazany ambatondra zaka tratra ny fisimbany voly dia ireny zavatra ireny zany tsy atratrarana an'ilay izy ny emma voalaza nefa zany raha nylazaina dia hoe hatrany manakaikaiky ny croissance économique à 2 chiffres zany hoe tanjony zay zany vao afaka hoe manao an'le IM zany hoe manakaiky ny 10%. Nefa ny antsika zany mbola petraka amin'ity 2020 ity dia hoe 5,5%. Etsakilany nefa dia voalazany keo amin'le teti-bola fa hoe ny vola ariary dia iena hatrany amin'ny 400 hitotongana raha oharina amin'ireo vola vahiny. Zany hoe io le 104,000 amin'izao ny euro io dia mety ho tonga hatrany amin'ny 504,000. Inona ny dikan'izay? Ny dikan'izay zany dia zao hoe mbola hidangana raiky io ny vidim-piainana satria isika dia mpanafatretana. Mpanafatretantsika oharina amin'ny entana ondrana tsy mifandanja reo. Ny balance commerciale antsika zany dia tsy ampy betsaka ny afarana oharina amin'ny aondrana. Ary dia zay tsy ananantsika le vola vahiny dia ino moa zany tsika nazo an'ilay azo atao hoe FMI teo le di faiko zao filazany azy teo fonds élargi de crédit anapena anatsena na anapina anarenana n'ilay balance de paiement antsika. Ka izany zavatra rehetra zany no milaza hoe raha ity taona ity zany 24 ity dia mbola tsy hita soritra zany IM zany. Ary ny lahara-pahamehana dia tsy hain'ny fanjakana mametraka azy tsy hoe manan-kivo vahoaka malagasy fa dia zay ny zavatra misy raha tarafina amin'ny teti-bola. Etsakilany nefa dia zao 120 ny ampiakarina zany ny etra. Zany hoe terena lefa vahoaka sahirana sy isika malagasy 270 miaina ao ambany fahantrana mbola tadiavina zany andoha etra betsaka ndraiky io noho ny taloha dia 120 satria tadiavana n'le vola zany ho ampiasaina dia eo zany miakatra zany ny pression fiscale. Marina fa hoe ambany ny atsika tia Madagasikara raha oharina amin'ny afrikana misy hoe 15% dia tsika tsy mantratra 12. Fa kanefa inona mo mahatonga an'izay? Ny fahantrana zay firenena fahadimy mahantra indrindra eran-tany ny vahoaka ho aminy. Dia izay zavatra rehetra zay no ahafahana milaza hoe tsy misy an'izany décollage économique zany zay lazainy mitondra hoe anao anentsika mihitsika anentsika Paris tsy possible zany lay zavatra tarafina amin'ity teti-bola zaiky zareo no nanao azy ity. Dia ankoatran'io le resaka hoe teti-bola mpanjakana io docteur Élisée efa faritanao ihany tany voalohany hoe inona ny tokony lahara-pahamehana raha hoe firenena ohatry Madagasikara zany satria na ny sakafo ho an'ny zaza na sakafo ho an'ny olon-dehibe manahirana resaka sakafo fampianarana zany tena le fototry ny fampandrosoana mihitsy tsy tantaratra nefa zay inona zavatra ohatrany hoe tsikaritra ao hoe tokony ho ahitsy amin'izay lafin'izay ary. Ka zay le lahara-pahamehana faiza mandamina an'izay zany hoe ahoana momba satria azo adino fa tsika Madagasikara dia pays à vocation agricole. Manana velara-tany tsika be dia be, manana renirano tsika betsaka tany mamokatra ary isika azo atao hoe raha ny Frantsay sy ny Belzika mitambatra mbola kely noho ny tanitsika ny velara-tany. Ny mponina tsika raha atao hoe voalaza hatramin'izay 85% miaina amin'ny tontolo ambanivohitra. Raha atao hoe nisy ny fifindramonina anakaty andrenivohitra mbola atao hoe tsy latsaka ny fitopolo isan-jato. Zany hoe tsy zay zany ny aingatsika amin'ny fiompiana sy ny fambolena fahavitatena ara-tsakafo fambolem-bary. Izany no zavatra tokony ataontsika azo adino fa 350,000 tonnes ny vary nafaratsika teo vary mora lazaina io nefa tsika eto zao ambotro manjaka zany hosakanana ny mpamboly vary. Tsika mieritreritra hoe hanondrana vary hoe hanao grenier de l'océan Indien ahoana zany tsy misy politika mazava momba fambolena. Resaka trano be sy terrain fanaovam-baolina no lazaina zany fa ho ataotsika nefa raha izany hoe hiteraka fampandrosoana lay antsoina hoe valeur ajoutée hitombo ny arikarena ve zay fa zay zany no antony manaovana an'izay hoe
tsy sarotra be amintsika no tafavoaka le IEM lazaina de zao ny investissement public na privé zany raha anao IEM farafahakeliny 500 isan-jatony aritsarena faobe ny aritsarena faobe tsika moa zany de zay hoe fitambarana famokarana rehetra zany eto amin'ny firenena ny vola voalaza ampiasaitsika nefa amity de na hena ihany koa raha oharina tamin'ny herintaona na hena 20% ny tetobolatsika zany hoe raha ariary zato no tamin'ny herintaona 2019 no vola nampiasain'ny fanjakana de na hena 80 nefa isika mieritreritra zavatra lavitra be de zay le hoe aiza zany lazaina hoe ny 12% am'izay le investissement fampiasam-bola zay zany ny fanjakana ny antoka azy de aiza no ahitana le 13%. Isika nefa zany miantso vahiny isika hoe ampiasa vola eto. Zao ve nefa ny atongavany vahiny aty zao atao hoe tsisy rassurance zany tsy ny mpampiasa vola satria terena am'le etra ny kolikoly mitombo ny setrasetra isan-karazany tsy fanarahan-dalàna mitombo azadino fa ty fanjakana ty namoaka ISTB indrindra hoarina fanjakana rehetra nisy tao anatin'ny herintaona tsy fanajanana ny zon'olombelona zany ty fanjakana ty nitorom-panao gazety be indrindra raha nisan'izany ny tato amin'ny mpanao gazety nareo 3 isa zany tao anatin'ny herintaona zay niakatra fitsarana tsy fanajana démocratie zany ny manga fotsiny moa tsy fanajana lalam-panorenana amin'ny fanovana ny chef de région anarana fotsiny hoe gouverneur mangany fotsiny ny fifidianana manitsakitsaka ny fisafidim-bahoaka ny efa lany hita vokatra zao atao tsy lany akoatra ny alatra sy ny fitaka nandritra ny fandatsam-bato sy ny fifidianana ampiasaina avokoa ny fahefa-panjakana rehetra sy ireo olona mpikirakira hatrany amin'ny ACCN CNI ireo ratsa magaika ny fanjakana ampandresany candidat-panjakana zany rehetra zany zay zavatra avaiza moa nefa tokon'ireo ny banque mondiale CFMI ny tompon'ireo hevitrareo hoe ny état de droit ny démocratie fanajany ny zon'olombelona droit de l'homme dia ny bonne gouvernance lutte contre la corruption avy amindreo firenena ao amin'ny banque mondiale CFMI reo ary eo ny condition tsy maintsy mipetraka vao mandeha ny famatsim-bola raha indram-bolany reo nefa tsisy voazy eto amintsika de sarotra zany fa reny aka hoe nahazo efeka izy karazana aide humanitaire geste hoe maha-olombelona satria firenena mahantra indrindra isika de manampy zany hoe raha ohatra ka tsy ampiana de le vahoaka zany nitsonjovina am'izay fa tsy le fitondrana zay zany ny zavatra misy am'izao fotoana zao samy teve ny docteur Élisée hoe no le tsy fanajana an'ireo fepetra rehetrarehetra reo démocratie zon'olombelona ady amin'ny kolikoly sy ny sisa zay ve ny tena nampikatso an'le famatsim-bola avy any ivelany tato anatin'ny fotoana vizity satria marina fa hoe nisy tokotra ny famoahana le fake teo fa nazanazana nisy fikatsona tany lolo-tany tena zay ve samy tena zay ve ny docteur Élisée zay mihitsy no hoe satria mahazo renseignement amindreo ny avy any ivelany condition tsy maintsy mipetraka reo zay zany de reo zavatra reo zany no ahafantarana ahoana moa ny itokisan'ny firenena hafa anao sy ny reo organisme rehetra nefa ny lalànao aminao aza tsy voaza sy tsy ajainao sarotra be zany fa raha mipetraka zany reo ny tantarany koa moa efa fantatra hoe avay izy ny tonga teo amin'ny fitondrana de zay zavatra rehetra zay zany no ataonao mahatonga an'le hoe tena ho sahiranatsika zany ary mbola hiasahirana ary ny zavatra misy de zay mahatonga an'le hoe mpivarotra amoron-dalana tonga de miditra any satria voakasika zany reny vohitra rehetra ao anatin'izany Fianarantsoa ao anatin'izany Antananarivo ny mahatonga ny mpivarotra amoron-dalana nke de crise économique hoe fahasahiranana ara-toe-karena lalina zay tsy nitsahatra ny totongana zany hatram'izay de mivadika social le izy zay zany no tokony hijerena hoe ahoana ka zay ny anaovana an'le hoe lehilahy ara-pahamehana zany ahoana no andaminana an'izay ahoana ny asa hoan'ny tanora ahoana ny sakafo fampianarana ny fahasalamana zay zany no tokony lara-pahamehan'ny fanjakana ny fitanga ny vidim-piainana raha izay zavatra zay no voafe de azo atao zany hoe
nanomboka atao am'izay herintaona zay de tonga amin'ny obolany any atsimo antsinana hoe fa fatapatatra ny zazananambinato fa raha izao zava-misy zao a de tsy hita soritra mihitsy zay le hoe mihatsara sy miainga azadino fa 5 taona ny fitondrana mandaha anankiray efa lasa zany zay ny herintaona tsy ho ela de ho tapo isasaka zany herintaona indray am'ty taona ty de iahoana mbola hiteny indray hoe mandrasa 5 taona fa andro vao afaka miteny fa fantatra de fantatra hatrany amboloana zay no mahatonga mbola iresaka zay tsy hoe 500 isan-jato ny fidy filoham-pirenena ny vahoaka malagasy tonga fifidianana député 300 isan-jato zany hoe fa ny asan'ny filoha de niditra ny fifidianana farany taona 20 sy 10 ny fifidianana filoha ray asa de taty amin'ny volana mena enim-bolana teorina nandeha solom-bavabahoaka dia lasa 300 isan-jato tsisy zany hoe fa miakivy mitazana zany ny vahoaka malagasy tsy mandray anjara satria ny safidiny tsy ajaina le tsy hita be ny any le fandehan'ny toe-draram-pirenena tonga indray ny be ny tanàna zay azo atao hoe fanjakana manakaiky vahoaka vondrom-bahoaka isenjara-pahefana nefa dia lasa zara nisy 20 isan-jato sisa ny olo-pirenena afaka mifidy nefa ny rano lojika tokony mifanohitra tokony miakatra zany mba olona eo an-tanàna zany a ny olona hofidiana ary iny no fanjakana ifotony inona ny antony teny efa kivy ny vahoaka malagasy ary efa niteny teo hoe anahirana fa ny risom-poan'ny malagasy zany am'izao de tena ambany de ambany raha ny fitiavana ny hoe fampandrosoana sy ny fiarahana amin'ny fanjakana satria politika mpanjakana ny vahoaka no ampandrosoana ka le vahoaka ho ampandrosoana ary efa hitaza-potsiny tsy miaraka aminao am'le programanao tsy zavatra ho vita zany eto zay ny dikan'io ary le 20 isan-jato na 20 isan-jato mandeha mifidy ko mbola tsy miaraka aminao avokoa fa mbola mizarazara zany reo amin'ny candidat samihafa zay ao anatiny mpanohatra de rehefa jerena any amin'ny 6 isan-jato 7 isan-jato ny vahoaka mpifidy zany no sisa manaraka anao manaraka le fitondrana inona no fahampandrosoana firenena makaizitsika ity tsy manana de tsisy afa mijery maty sany io mandeha ny baolina tsisy afa mahamasina hitany mpijery tsika malagasy zay manana zay toetra zay tsika raha hijery baolina tsy nde hiobiny ekipa fa hijery baolina ka efa hitany mpijery fa tsy andeha amin'ny gelone mandeha ny 15 minutes 20 minutes tsy miobontsony izy fa fatany hoe ho resy ny ekipa zay tokony ho toanany de efa miala sasany efa mandeha mody ny sasany tsy mahatafavoaka baolina de lasa mpitazana izy zany sisa fa tsy mpiobontsony tsy mindray fo hoe ataovy eo zay ataonareo fa anareo ny tany sy mifanjakana fa nareo no mitondra zay zany nidikany am'izao fotoana zao fa de raha vita maty sy nareo de vitao de eo zany hoe ahoana no amerenana zany risom-poan'ny vahoaka malagasy ho tiany tany andray andraikitra amin'ny fampandrosoana fa raha tsy misy ny fiarah-mientana sarotra zany hoe fampandrosoana zany ona docteur Élisée mahatonga le ohatrany somary endrika fikatsoana ve no lay olona mitondra ve fahitanao anazy sa noho le hoe tsy fisina politika mazava maresy lahatra ny olona malagasy maro anisa le fampanantenana tany amin'ny voalohany be deaibe ary tena hoe tsy miandry ela hatraminy hoe ny tsika no mo ampindrana vola fa tsika tsy hindram-bola de asinan'zao fototra fitrasa be deaibe zay zany le izy de diso fanantenana le vahoaka na le nifidy azy ary diso fa zay ny mahatonga an'io de diso fanantenana de io zany mialangalana mitazana fotsiny io fa tsy mbola nisy fifidianana teto Madagasikara ka hoe 5 isan-jato 20 isan-jato 20 isan-jato no mandray anjara satria ny antony de izay de etsakila io koa raha tena antany inona ny tsy nandehananareo ny fidy satria nanao fanadiadiny zay de hoe la ny andro zay mandeha ihany fa ny azy ihany ny tsy maintsy lany ka de ao alao anazy aby de tompony andraikitra izy zany fa ary efa nantany izy ny lany tao de mama ihany na ny lany so ihany zay tsy nandeha fa tsy maty atoko zay tsy nandeha zay zany ny zava-misy atao hoe amin'ny akapobeany
ny eritreritra ny malagasy am'izao toedrara zao de ny tena marina de le hoe tsisy toerana ho an'ny madinika zao fitondrano zao voaelika zany ny madinika ny zana-bahoaka fa dia ny atao hoe reo le am'leo amy 20 fikisisany ambiny valo ny ao anatin'le valo isanjato ny 7 isanjato ny klasy moyenne de ny ray isanjato ny atao hoe tena mpanambola any zany sisa no ohatrany hoe hiatefan'le programme anasy fa reto le vahoaka sahirana miaina ao amin'ny fahantrana zara tsy mandray vola la ny fianakaviana tsy mandray misy tsy idirana 10,000 3,000 koa fianakaviana maika moa zany fa nisam-batan'olona hoe mandray dolara ray tsy misy an'izay fa de ambanin'izay zay ny taremarika ofisialy de ahoana no anarenana zany rehetra zany zay le lara-pahamehana zay ny lara-pahamehana filoha lefitry ny antoko tiky Madagasikara ianao a tokony safidy a no mpanohitra am'izao fotoana zao vao nisy a le famondronana ny tompona andraikitra vao andro vitsivitsy lasy zay miainga am'izay le hoe tsy fetezana sy le hoe fikatsoana amin'ny ankapobeny eo amin'ny lafin'ny toe-karena sy ara-politika sy ny sisy zay a inona le lalana tokony hizorana zany a ho an'ny atoko mpanohitra ny atoko mpanohitra zany de manitsy ary voalazana lam-panohenana zay napetraky ty fitondrana ty zany ny hoe azo mijora azo atao mijora ara-dalàna ary manana andraikitra ao amin'ny anteny miera-pirenena inona moa mampanohatra azy zany raha mara-dalàna de le hoe manana zo zany izy ahalalany fitantanana ny fanjakana anara-bolana ny rehetrarehetra doit accès à l'information zany zay nefa zany tsy nitanterahana am'izao na ny aty ivelany na ny ao anatiny amin'ny assemblée zany satria na zay na fa hoe amin'ny assemblée zany ny fisily atoko samy misy député nefa na izany ako tsy mijoro akory le 7e vice-président am'izao na rirarira fotsiny tsy fanajana lalam-pandrenana ange zany de io nefa zany no afahan'ny fanjakana mba hoe tsy sin'le crise satria alternance démocratique zany no miseho am'izao hoe ara-dalàna reto mamoaka ny heviny izy eo amin'ny fitondrana manao an'izay fanatanterahana rehetra kosa manao hoe tsy mety zao fa itsio ka rehefa tsy miaino le fitondrana rehefa tonga ny vanim-potoana de hoe mialy zany na rehefa tsy nahavita fa reto mpanohatra reto nefa fantatray ny heviny de reto indray no mitondra fa rehefa tsy atao zany zay fipetraka ny lalàna sy ny fitsipika zay de hiteraka le crise lazaitsika satria tsisy ny arofanina eo amin'ny lafiny ara-dalàna de mipoaka le 91 sahala amin'ny raiky amin'ny 20 sahala tamin'ny 7 de sahala amin'ny tsy fantatra zivoany zay ny hoe tokony mba tombontsoan'ny fanjakana zany lay mpanohatra mipetraka amin'ny ara-dalàna nefa zay tsy ninina tsy ampiarina lay voalaza lalam-panorenana misy manazava ihany dokotera indraindray hoe satria ny atoko mpanohitra amin'ny ankapobeny tamin'ny alalan'ny RMDM moa zany ny safidy hoe Andriamatoa Marc Ravalomanana filotoaloha natao filohan'ny atoko mpitarika ny atoko iny ny olana amin'le fitondrana to fomba fijery am'izay ianao sa tsy tokony tsy olana satria izy ny faharoa zany tamin'ny voalaza zany fa hoe faharoa tamin'ny fidiana ny atoko tim ary manerana ny nosy de zay avokoa ny akabeazana ny atoko tim sy ny na tamin'ny fifidianana na député io na tamin'ny ben'ny tanàna io de zay no faninana nefa zay no mahatonga azy hoe normal be zany zay le fanoheran'izay raha ny safidianana azy ho filohan'lay atoko mpanohatra fa ny anjaran'ny fanjakana de zay le hoe mieno tsikera dia manitsy raha misy ny tokony ahitsy fa raha izany a dia tsy handeha am'izay laoniny ny fandehan'ny raharam-pirenena ary fampiandrikendry-toa eo ny tena olana de ohatra ny faniseho hatram'izay zany ny zavatra izy raha izay no jerevana hitarafana azy ia izay mikasika ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny ianao moa filoha lefitry ny tokotiky Madagasikara ao amin'ny fianaratsoa no misy anao am'izao fotoana zao ao anao mipetraka ao anao miasa tao foana ny latsaka candidat anao sendra olana foana ianao na ny latsaka solombavom-bahoaka na ny latsaka be tanàna manahoana ny ao fianaratsoa manokana am'izao fotoana zao zay ny amara-paranantsika fandarana docteur ny ao fianaratsoa zany am'izao de tafapetraka ny be ny tanàna vaovao de afa avy hatrany dia ny nandroaka ny mpivarotra amoron-dalana sahala miteto Antananarivo ny empotra moa zany satria zay le lazaina hoe zao zavatra misy amitsika zao tsy olana fandaminana eo
fa crise économique lalina de mivadika crise sociale ary zay no mahatonga ny hoe na ny asan-dahalo mindrongatra satria tsy ny tanora tsisy asa tsy misy sakafo be dehibe no mitomemem-poana inona ny vahaolan'ny fanjakana am'izany ary de mbola maika iamafy zany tsy ny basy amatafondro na ny hery no amahana an'izany olana hoe ka insécurité zany fa io crise économique io no tokony vahana de milamina ny sosialy zay zany ny vahaolana raha ohatra zany ame ohatra hoe nahoana moa zany inona manakana antsireo ahoana ny ijerena an'ireo tanora mitomemem-poana reo satria tsy olona antitra mihitsy no angalatra sy anao dahalo fa tsy maintsy tanora ireo tanora eo nisy tsy navita fianarana zany ny akabeazany ahoana no andaminana an'izany tsisy programme momba an'izany inge ny vola sosialy sy ny fampianarana aza fitsabony na ena koa amin'ny tetibola zany hoe tsy mitsinjo ny sosialy mbahoaka mihitsy zany ny fanjakana fa zay lazaiko hoe tena tazomiko ity teny ity hoe tsy mitsinjo ny vahoaka sahirana sy ny vahoaka madinika ny fitondrana fa manao ny aitraitra sy ny fisehosehoana zany ary manenjika n'ireo firenena efa lasa lavitra ny velany nefa azadino fa ny japonais zany nge fitopolo isan-jato ny iverina am'le fametrahana gouvernement sy ny gouvernement isa-paritra ilaina ny fahaizana ny fitopolo isan-jato ny vahoaka japonais nge nandalo ambara tonga ambony avokoa ny atsika malagasy oa mbola ady amin'ny tsy mahay manoratra sy mamaky teny firy no tsy tafiditra tsekoly firy manao abandon scolaire zay mitombo zany am'izao fotoana efapolo isan-jato ny voalaza tsy mahay manoratra sy tsy mahay mamaky teny ary zara raha misy 3 isan-jato ny natao hoe mba nahavita an'izany sekoly ambara tonga ambony zany anefa reo zany no karazana hoe teknisianina hitondra ny fampandrosoana zany rehetra zany tsy maintsy fatary ny fanjakana zany ahafahana mametraka ny politika ho inona ny lara-pahamiatsika fa tsy hoe kianja 3 manara-penitra no atao de mety isy teny hoe karehareny firenena fa reny zao ny barea tavaratra kara de finalina tamin'ny kanina fa azadino fa ny atsasa manila ny mpilalao ane mpilalao monina sy mipetraka any velany zany hoe ampy sakafo ampy mety ny fiainana amin'ny tsy misahirana ara-bola ara-piainana manana hery ahafahana manao an'ilay Martsa 90 minutes na 120 minutes fa ny tsika eto zareo reto ekipa hoe knapsa sy ny any fa vao mandeha ny 45 minutes afampitana ihany ny baolina fa miditra ny deuxième mi-temps lasa 3-0 3-0 zany hoe mbola any am'le tena besoin fondamentaux no tokony ataotsika zay tsika satria zay ny antsony hoe fampandroana processus io miainga amina zavatra kelikely mandeha fa tsy misy an'izany tonga de hoe hitsambikina be anao zavatra zay ataony firenena matanjaka zay fa atao hoe 100 taona 200 taona lasa talohatsika ny tantarany sy ny osiny amin'ny fampandrosoana fatoka tamin'ny fambolena satria ny révolution secteur primaire foana ny anjany aloha ny atsika zao ny industrie atsika 14% PIB zay mba industrie atsika ny firenena matanjaka nefa plus de 50% ny industrie any indobana am'izay ao amin'ny toekare amin'ny aritrarena fao be ahoana na afahatsika mba mamorona industrie tsy hanafaratsika n'ireo entana zay ilatsika ny fiainana andavanandro ady hevitra zany inona ny rôle na fanjakana zavatra tsy atao fanjakana ane zany de hoe facilitateur mirassurance hoe mirassurer izy amin'ny mpandraraha vahiny investisseur directeur étranger zany na ny mpanambola eto atoerana mirassurer izy fa nefa de nieno de reo koa ny terena misy ny kolokolo zay mahatonga le mitombo koa ny kolokolo miembotra koa tsika amin'ny larana amin'ny kolokolo satria de ireo efa mba miary sy mamorinasa koa mbola angalana vola atao zay tsy avanina azy mitsaikaika zao mpandraraha tsisy mpandraraha tsy mitsaikaika zao amin'ny fangalana etra sy ny kolikoly ka izany zavatra eto zany tsy ampilamina tsika zany tsy ampilamina ny toekareny zany fa de io izy io hitatsika hoe tsy mandeha am'izay aloha ny raharam-pirenena tsy mipetraka ny laram-pahamehana ary very fanambola velona ny vahoaka malagasy zay zany ny zavatra misy
eny ary tena marana antsika anazy a meko minitra vitsivitsy ny docteur Élisée Rasolifeny manana amehezana sy ametrana hafatra ho an'ny mpijery atsika. Sy hoe manan-kihon'ny vahoaka malagasy raha nilazan'izany fa zay ny tarafina amin'ny teti-bola zay voalaza teo dia tsy misy ny fanantenana raha tsy miova famindra ny fanjakana mijery an'izay lara-pahamehana sy ny mason'ny vahoaka ifotin'izay. Ary hatramin'izao dia mbola mafito izay teny matetika zay hoe izao fanjakana zao fitondrana zao dia tsisy sehatra ho an'ny vahoaka madinika zay maro anisa mahantra miaina ambany fahantranan 2.20 isanjato tontolo ambany vohatra io na ny tontolo andrenivohitra dia hitatsika io mpivarotra amoron-dalana rehetrarehetra zao. Ary zay no lazaina hoe crise économique lalina zao manjo atsika zao dia mivadika crise sociale dia io asan-dahalo rehetrarehetra io. Ary efa very ny fiangonana misy nilaza hoe fiangonana tsy manao ny asany, tena manao ny asany fiangonana, manao ny asany fanabeazana sy ny fampianarana, fa io ny fototra ny crise économique vadika crise sociale dia tsy mipetraka tsony moral. Aiza voangana tany amin'ny faritry Fianarantsoa any vola famangina manamanjo avy nandevina ny fianakaviana tonga ny dahalo maka aiza ny vola famangina manjo. Mampalahelo zany kanefa zay ny zavatra misy dia tsy ny fonja ohatrana ihany zao misy fonja manara-penitra hoe amboarina Fianarantsoa amina miliary io nampilendalendana mihitsy hoe misy dojo, misy dosa ranomafana, misy WC manara-penitra, misy fanaovana fanatanjahantena ka tsisy te andeha ho an'izany ange. Zava-doza amin'ny malagasy zany hoe miditra fonja. Fa ny zavatra nisy raha hoe zay zao hoe lara-pahamehana marina ao anatin'ny zon'olombelona zany. Fa nefa izao zon'olombelona mbola mamaky kokoa dia ny sakafo. Ny asa. Araka ny teny Lénine hoe tsy olona ny olona raha tsy misy ny miasa. Ka raha nisy ve ny vola amina miliara nanaovana an'izay aloha, inona ny mamaky? Ny andehanan'ny tanora any am-ponja ve anaovana trano ho azy? Sa ny sorohana ny tsy andehanany any am-ponja? Dia ninona teny fanomezana asa sy ny fampianarana sy ny fanabeazana. Zay ny tokony nandaniam-bola zany. Dia ny fanaovana ny hoe mpiampisy ny sakafo. Zay zany no tokony natao dia mandeha tsikelikely ohatran'izay. Zay tanora manidy efa hoe dia tena tsy laitra tenenina sy beazina zany no sisa mandeha any. Dia zay no antony itenenako an'izay hoe tena tsy ao fanjakana ahitsio ny politika anareo ho an'izay mahay isan'ambara tonga jereo ny vahoaka fasahirana dia ataovy zay lara-pahamehana zay hoe ny sakafo, ny fahasalamana, ny fampianarana, ny asa ary ny fandriampahalemana. Raha izay no natomboka reto ao anatin'ny herintaona zay tsy adalakory ny vahoaka malagasy fa mahafantatra izy hoe miroso any amin'ny fampandrosoantsika zany ary mandeha tsikelikely fefa fantatra fa tsisy marika mihitsy zany alalana amin'izao hoe makany amin'ny fampandrosoana isika ary miova ny fiainam-bahoaka. Fa dia rendrarendra sy fisehosehoana ivelany. Zay zany ny zavatra misy amin'izao dia ho an'ireo atao hoe manan-katao sy manam-bola no mahita hoe mahafinaritra mijery tanàna vaovao sy trano be vaovao fa ny fiainan'ny vahoaka madinika tsy miova. Eny ary dia makasika ny docteur Élisée Rasolifeny manana antsika ampatsivina ihany filoha lefitrina tokotiko Madagasikara ny tenany ary pahay sy mpandalina toekarena sy tetim-pivoarana ihany koa satria nahazo fifanana momba izany teo amin'ny Imatepa tetsy Ivandry. Dia makasitraka antsika rehetra ihany koa nanaraka ny fandarana dia mametraka ny veloma mahafinaritra tompoko lahy sy tompoko vavy. Dinika, fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny Alahady amin'ny 7 arivo. Dinika.